Ratsaivina kosa dia ny zoma lasa teo no nanomboka niakatra ny vidin'ny solika. Nahitana fiakarana hatramin'ny 100 ariary ny lasantsy ny gazoil kosa hatramin'ny 70 ariary etsakilan'izay ny solika fandrehatra hatramin'ny 30 ariary ny fiakarana nanamafy anefa ny filohan'ny mpivarotra ny solika fa tsy avy amin'izy ireo loatra no antony izay fampiakaram-bidy izay. Ny fampiakarana ny vidin'ny solika dia mbola tsy nietsika ny ampaham-bola na ny marge fixe izay anjaran'ireo mpivarotra lasantsy raha ny fanamariana izay noentiny filohan'ny GPGLSS na ny groupement pétrolier des gérants libres de station-service. Le président ny gérant ny station no tena tsy zay no nangataka misy ny vérité de prix fa pétrolier no nangataka an'izay izahay ao anatiny a marge kely fotsiny no azonay ao anatiny io. Rehefa nangataka ny pétrolier zany a dia namaly ny fanjakana tamin'ny herinandro lasa teo hoe azonareo ampiarinary ny fampiakarana kanefa kosa tsy fampiakarana mpitolo dia misy fifanarahana nataon'zareo zany ny pétrolier niaraka tamin'ny fanjakana sy ny institution zay fe am'zany dia natonga an'iny ny fampiakarana iny. Tiako marihana fotsiny satria ohatran'izay foana ohatrany hoe izay mpivarotra lasantsy mavakatra izahay mpivarotra lasantsy sao raha niakatra iny hatramin'ny telo ny androany mbola tsy niakatra amin'ny margena ny ariary ary izany hoe izay zany no mbola idivanay mbola jerevanay hoe inona kosa satria efa indroa zay ny fampiakarana ny vidin'ny solika tao anatin'ny fiam-potoana izay natoko hoe blocage mba tokony isy amin'izay zany ny anjara makaty aminay gérant de station amin'ny fampiakarana. Ka tamin'ny mars 2011 zany dia nibloquena 32 ariary par litre roa 30 ariary isaky ny litatra ny marge fixe ny gérant na station service. Hatramintsika amresaka zao mbola izay ihany ny marge fixe asina fotsiny nampiana teny an-dalana teny ampina marge variable kanefa moa le marge variable marge variable azy tsy dia azo anaovana tsy hananana visibilité lavitra loatra amin'ny zavatra tokony ampiasana foana. Raha ny resaka fitateram-bahoaka no resahana dia fantatra fa tsy hisy aloha ny fiakaran'ny saran-dalana ary tsy tokony hisy intsony ny tapa-dalana. Raha toa kosa anefa ka tafiakatra mihoatra ny 3,000 ariary ny vidin'ny gazoil dia tsy maintsy mandray fepetra ireo mpitatitra eo anivon'ny fifindronan'ny coopérative amin'ny sahanan'ny fitaterana Andrenivohitra na ny UCTE.